Manana ny ambarany mikasika ity raharaha fifanolanana ny andrimpanjakana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka ity moa ny vondro politika Mapar raha mato Christine Razanamahasoa izay nanambara fa manana zao feno hiakatra ary teny ao anatin'ny aina amanjerim-panjakana ny solombavambahoaka. Mitaky ny zon'ny solombavambahoaka maha olombe fidy azy ireo iresaka malalaka eny amin'ny aina amanjerim-panjakana ny solombavambahoaka Mapar. Izay nambarandramatoa Christine Razanamahasoa raha nitondra ny heviny manoloana ny toedraharaham-pirenena ankehitriny. Raha toka mandefa ny farantsiana isan-karazany azy ireo ny aina amanjerim-panjakana dia veriny fa tokony hanana ny zo hiakatsehatra eny amin'ny aina amanjerim-panjakana ihany koa ireo nanatanteraka mifampitsarana amin'ny asan'ny filoham-pirenena. Zahay aloha dia tsy marisika amin'izany satria tsy tondra fitonena zany proposition zany aminay mifono fitapitaka mifono fandripandrika ary mifono lainga fa tsy pacte de stabilité zay aloha dia tsy matoky fa izay fanatonana zay no ampisy ny stabilité fa tena hetsika ataon'andrimatoa filoha ka milaza ampahibe maso fa nandika ny lalàm-pandrenana io izy sy ny vahoaka amin'izay sisiny mifampitsara mandinika. Anisan'ny hevitra niseho tato ato ny mety hisy ny fanelanelana ny eo amin'ny solombavambahoaka sy ny filohan'ny repoblika. Anisan'ny mbola mifandresy lahatra ao amin'izany ny solombavambahoaka ankehitriny. Manana ny heviny manoloana izany kosa ny mpandrindra nasionaly ny vondrona Mapar. Tsy hita izay maharatsy an'izany fa ny tena kianinay anie dia maninona ireo contre ny déchéance ireo no avela malalaka hiteny amin'ny TVM ary mbola manarama olona koa hiteny anaratsy anosipotaka zany hoe takonina ny fahamarinana amin'ny vahoaka ka rehefa zahay mangataka mba hanao ohatra ny ataon'izy ireo maninona ny tsy avela fa tsy maintsy atao koa ireo fa zahay aloha vonony fa natitava renay ny lalàna ireo dia tiako fatopatoako mihitsy ireo ny miaro azy dia ny fitondrana pouvoir zay efa alohan'ny vahoaka fa ny anay ny miaro anay dia ny lalàna sy ny vahoaka ka asa aiza ny lanja amin'izay mafilanja amin'izany. Amin'ny maha-minisitra ny fitsarana azy teo aloha dia nanazava raha matoa Christine Razanamahasoa fa tsy azo ivalozana ny didy avoaka ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana saingy nampatsiahy izy fa manana zo anio ny heviny manoloana izay didy ny vahoaka izay nampitondra aina ny feony tamin'ireo solombavambahoaka.